Sotra n'Andriamanitra tsika manana ny androany maraina indray iarahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto. Dia tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo manana fitaovana nomen'Andriamanitra dia anankiray ao anatin'izany ny finoana. Ny amin'ny Luka 7:20 milaza an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo fa omena rary ny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Dia nieritreritra an'izay aho hoe le finoana zany ho jerena amin'izay fotoana faran'izay dia mila kolokoloana ao anaty ao. Nisy tenin'Andriamanitra anankiray nisarika ny saiko ao Mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra dia ny 5:20 sy 2:20. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra dia ny 5:20 sy ny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia lasa raha vehivavy nakany amin'ny lehilahin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra Karmela. Ary raha voatazan'ny lehilahin'Andriamanitra avery izy dia hoy izy tamin'ny Gehazy zatoviny, ilay sonemita lahy ahona tsara pasteur ilay sonemita lahy iry. Dia ny 5:20 masina ianao miazaka zah hitsena azy ka ataovy aminy hoe tsara ihany va ianao, tsara ihany va ny vadinao, tsara ihany va ny zazalahy, ary hoy ny famaliny tsara ihany. Amen. Na lasa saina be ahy io teny io. Ny tantara dia ohatr'izao le vehivavy tsy nanan-janaka dia nanontany tao anatiny tao mpanompon'Andriamanitra, inona reny valosomba omeko an'ity vehivavy ity dia Gehazy ny teny tamin'ny, tsy hitanao ve fa tsy manan-janaka izy. Dia izao ny tenen'ny lehilahin'Andriamanitra hoe rehefa mierina nataona ohatr'izao dia hitrotro zazalahy ianao. Dia niteraka tokoa le vehivavy, fa ny olana rehefa nandeha ny fotoana dia maty le zaza. Dia maty le zaza, tsy nandrany tao anatin'ilay vehivavy fa noetiny dia napetrana tao amin'ilay efitrano natokana ho an'ilay lehilahin'Andriamanitra le zaza. Dia lasa izy niazakazaka nandeha namonjy an'ilay lehilahin'Andriamanitra. Dia nanontaniana izy hoe nieritreritra zany ilay lehilahin'Andriamanitra, misy zavatra tsy mety matoa tonga ty vehivavy ty. Dia nanontany izy hoe tsara ihany ve mivadinao, tsara ihany va ianao, tsara ihany va ny zaza. Dia hoy izy hoe tsara ihany, nefa le zaza maty. Dia teo nalaza ny saiko hoe ahoana re zany fa ahoana no miteny izy hoe tsara ihany, nefa tonga any izy andeha hitondra problème an'izay tsy zakany dia nitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra. Rehefa tonga any izy io tsara ihany, teo nalaza ny saiko hoe misy zavatra hafa mihitsy ao anatin'io vehivavy io. Tena hoe tokony fotoana amoana an'ilay problème sy ilay marary rehetra mihitsy zany. Tsy namoaka izy, tsara ihany ozy izy. Fa maninona ny ohatr'izay ny fomba fiteny. Dia ny zavatra tonga tao anatin'ny saiko dia izao. Misy fomba fijery maha olombelona, mijery ny zava-misy. Inona ny zava-misy? Maty ilay zaza. Zay ilay problème be. Fa misy kosa mijery miakatra ambony kokoa. Inona ny zavatra nijerena? Ny zavatra ny tany dia izao zaza maty. Ny zavatra ny tany dia izao alahelo goavana tao anatiny satria nisaraka amin'ilay zaza nitiana izy. Ny zavatra ny tany dia izao te hitaraina mafy izy. Ny zavatra ny tany dia izao tady famonjena izy. Fa misy kosa zava-panahy ao anatiny tao. Le zava-panahy dia izao le zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia teo nahatonga azy ny teny hoe tsara ihany.
samy hafa le zavatra anankiroa zany. Antonga antsika hijery zavatra ny tenen'i Jesosy indray andro hoe Jaona 11 amin'ny filazantsara ny Jaona toko 2:10 dia ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, zany no nolazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoa azy ao. Lazarosy fatapoky fatapirenena fa maty ary rehefa nalevina fa Jesosy miteny matory izy fa andeha hamoa azy. Misy fomba fiteny hafa zay ao. Fa maninona misy fomba fiteny ohatr'izay dia misy fomba fiteny ohatran'ny mpianatra hoe maty anie izy, tsika fa hiaraka ho fato aminazy ihany. Zay ny tenen'ny mpianatra. Faran'i Jesosy rehefa tena tsy azo mpianatra mihitsy le zavatra ny teneny dia izy eny maty izy fa andeha hamoa azy tsika. Tsy maintsy niverina ary amin'isy mpianatra mihitsy Jesosy mba hazahoany an'le izy. Fa mieritreritra zareo hoe sao dia mba tena tsy azon'i Jesosy ary ty zavatra mitrango ty. Indraindray ary tsika resan'olona ohatrohatr'izany sao dia tsy azony ary ty zavatra mitrango ty. Andao ary tsika hiverina any amin'ny fototra amin'izay. Inona ny fototra? Jereo Hebreo toko 2:1. Ao tsara tsika e? Ao tsara ve? Afaka mandeha? Mety? Ndao ary. Hebreo toko 2:1 dia ny 9:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny finoana fahatokiana amin'ny zavatra tenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Fahatokiana amin'ny zavatra antenaina. Mila misy zavatra antenaina isika. Tena raha androany misy olona anankiray miteny hoe za tena tsisy antenaiko intsony, tena mila miverina mananteny ianao. Kitio ny akaikinao tenenao zany, mila mananteny ianao hoe tsika manana an Jesosy tompon'ny fiainana, mila mananteny ianao hoe amen. Tsy haiko hitantsika hoe anantena inona ahoana tsy fantatro fa zao mila manantena aloha tsika zany. Fa raha tena hoe za tena tsisy antenaiko intsony, vita ny amiko, rava tanteraka ny amiko, dia kitio ny akaiky ataovy izany hoe tsia hoe tsy zay le izy. Fa androany hoe satria velona ianao, misy fanantenanao. Amen. Amen. Zao ary Koritiana 2:5 dia ny 9 hatramin'ny 9. Mirary favitriana tompoko fa somary lavalava kely le teny. Tsy maninona e? Zany ny antondy eto hoe ndao ary atao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Koritiana 2:5 dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatsika fa raha ravana ny trano laitsika ety an-tany dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika. Dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Amen. Matetika ny zavatra antsika ravaravana, matetika ny zavatra trehantsika ohatrany akorotana izany, matetika ohatrany hoe sopatra amintsika zany ny olona. Indraindray ary ohatrany alakala tsy amin'ny antony izany. Dia ny sahirana eny. Fa zao ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra ato hoe na dia ravana ary ny trano laitsika ety an-tany manana izay voarafitra Andriamanitra isika. Dia trano tsy natao tanana, eto an-tany misy ikasihan'Andriamanitra ny lalam-piainanao, ka natao hoe tsy ety an-tany ary mbola misy ny tsara lavitra koa ny an-danitra rahatr'izay. Za zao milaza aminareo, mba nisy trano kely natao zay. Dia nasiana varavarakely, dia mba matazana, dia mba misy rivotra sy ny sisa. Anisan'ny fahafinaretana mivady fo maraina dia mazava be avy any an-tokotany, dia mijery ohatr'izao dia hitanao daholo le vorona, ninona sy ny rehetrarehetra. Dia ny zavatra nisy ozy nareo, le olona tao ambadika anay tonga dia natsanga ny trano dia takona ny varavarakelinay. Le tandrify eo amin'le efitranonay mivady.
dia vita soma tsara ny trano satra jesosy satra jesosy saran'Andriamanitra. Avy eo indray misy an'ilay tandrify an'ilay efitrano n'ilay zanako ao ambadika indray natsangany indray no nanandrify an'iny hafa indray dia ao anatin'izany mila faly foana. Misy fotoana mieritreritra maninona mora fanenjana, maninona mora mifampitory, mety mba mahita rariny amin'izany tsika. Fa rehefa mibitsika amin'ny fanan'Andriamanitra dia petra tsara, makasitra, misaorana Andriamanitra, saorana an'Andriamanitra ilay izy. Indraindray ny ohatran'ny hoe mijoro jona fa ny olona tsy mahita fa anaty trondroka izy iny. Mety hoe tena hafa indray ny kopy volon'ny jona zany androany a. Ay tratran'le fotafota tao anaty kibon'ny trondro le izy dia ozy ny olona hoe gel tsara be. Fa tsy mahafantatra ny olona. Rehefa hitanareo mijoro aty ireny ny mpanompon'Andriamanitra dia ozy nareo milamina rangapasteur. Raha mba tantarany aminao moa ny zavatra treny. Ozy ianao hoe tena vitako ve zany sa tsy vitako. Misy karazana fijoroana vavolombelona indray hoe jona ao anaty sambo. Dia miteny hoe izaho manko mpanompon'Andriamanitra lehibe ozy izy. Fa avy amiko izao zavatra nitrango izao. Dia ilay fijoroana vavolombelona nataony lasa nitsoraka any anaty ranomasina izy. Dia eo daholo ny lasa. Dia ahoana iny? Dia nandrasana tsy nivoaka. Zany. Karazana fijoroana vavolombelona hafa koa izao zany. Fa zany rehetrarehetra zany misy finoana ao ambadika any ao. Dia raha mandeha amin'ny finoana ao amin'ny toko voalohany dia mitohy amin'ny toko faharoa tsika ary misento ao anatiny ity sika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy sika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izao amin'izao lay izao dia misento noho ny mavesatra atsika. Satria tsy tiantsika ny endahana fa ny mba ho tafiana koa mba ately ny fiainana ny mety maty. Zany tiantsika ately n'ilay fiainana ity mety maty ity. Jesosy ilay fiainana. Ary izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nomena antsika ny santatry ny fanahy. Koa mahatoky mandrakarivo isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny mahatoky isika ka aleontsika ny mitoetra ao amin'ny tena fa ny mitoetra any amin'ny tompo. Amen. Misy zany ny atao hoe mandeha amin'ny finoana dia misy mandeha amin'ny fahitana. Amen. Raha ny mandeha amin'ny fahitana zany dia mifantoka amin'ilay zava-misy rehetrarehetra efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo zany. Inona ny problemako? Iza manakatsakana ny lalako? Ahoana ilay zavatra mitrango eo amin'ny fiainako? Dia mifantoka be eo. Fa misy koa mandeha amin'ny finoana. Zany hoe finoana mihitsy no andehanany amin'ny fiainana. Zao aoka tsy fampijery gabaritsika. Fa mety kelikely, mety ngezangeza, tsy fantatro. Vaoka ifampijery ohatra ny finoana amin'ny fiainana. Amen. Ohatry ny ahoana ihany, ohatry ny ahoana ny fijoroana vavolombelona, ahoana ny atrena. Tsy ananako zany, anarako zany. Fa aty amin'ity sehatra ity zany tsy hoe tena saranga bebe sandro kokoa. Tsy hany le tantara. Fa fandehanana amin'ny finoana tokony ho kolokoloana, tokony hiarahany fampijery, tokony hifakana fampianarana ary tokony hampiarina. Mila exercice isan'andro mihitsy izy io. Andrasy fa mitohy ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika ao Efesiana toko voalohany 2:20. Efesiana toko voalohany
dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mba pahiratana masony sainareo izy mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Mila mizavatra misokatra zany mila mahita ny masony saintsika hitan'ilay izy. Dia toy izantsika ny vakiteny ary ny fioarany alehibe ny heriny ho antsika izay mino. Fioarany alehibe ny heriny ozy izy ho aniza. Ho aniza hoe kitiny akaikina ho anao zany. Ianao le mpino kristianina io. Misy zavatra zany ao ambadik'le mino misy fioarany alehibe ny herin'Andriamanitra disponible. Tokony hiasa ao anatin'ilay izy. Dia toy izantsika ny ten'Andriamanitra izay nataony tao amin'ny Kristy ozy izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanana ankavanana eny an-danitra. Tena le hery nampiasaina nananganana an' Jesosy tamin'ny maty le izy dia nampitoerana azy eny an-danitra. Aiza ho aiza amin'io le problème atrehantsika. Karazana nivaona olana ohatrohatry ny ahoana zany fa zany ny hery disponible ho antsika izay mino. Alleluia. Dia andao toy izantsika ny tenin'Andriamanitra ambony lavitra no ny fanapahana rehetra. Eritrereto daholo le autorité manakatsakana ny lalanao, le dossier anao vao bloqué ary le inona io manko ny tompony fanapahana io olona io dia eo aminy daholo ny zavatra rehetrarehetra dia mivoto ny vonao. Nefa ozy ny tenin'Andriamanitra le ao anatinao ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany re tompoko, fa amin'ny ho aviko. Surane le resaka ty ny akaikinao resaka sur ty resaka ty hoe tsy mampanaty zavatra ty hoe ianao aza matahotra zany rehefa hoe resaka finoana tsy mila mitebiteby hoe fa resaka milamina io. Amen. Andriamanitra zany tia metraka hoe misy mode de vie hafa le atao hoe mandeha amin'ny finoana, hafa n'le mode de vie normal mandeha amin'ny fahitana. Misy karazana fiainana hafa mihitsy. Manomboka androany zao te hahita ny fomba fiainana hoe ahoana amin'izay ny fomba hiatrehanao an'io zavatra io, ny fomba hafa be mihitsy. Tsika tsy mila sitraka aman'olona, tsika tsy voatery hitovy amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Fiainan'ny raitapo, fiainan'ny mpiray vodorindrina dia tsy problème tsika ny ilazany hoe fa maninona koa le rangahy iny ohatry ny hafahafa tsy mitovy amin'ny fiainanay. Vereno tsy problème zany hoe. Vereno tsy problème zany hoe. Izy miaina ny fiainany hoe fa za miaina ny fiainako. Ozy moa ny any amin'izao tontolo izao hoe samy nandro tamin'ny rano nandrony hoe hitako ianao fa tao amin'ny rano batisa ny nandronao fa namasina ny mombanao anatin'ilay lalana. Amen. Izy nandro tany hoe zako nandro raikitra tena mahita zavatra ny fiainanao mahita zavatra. Andiny fa 2 aminaran'i Jesosy ambony lavitra noho ny fanapahana. 2 dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy Jesosy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Izy ny lohany manapaka ny zavatra rehetra mba ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Amen. Le finoana reto tsy mandehandeha ho azy ka fa misy zavatra disponible, misy zavatra vonona be hiasa ao ambadika ny sika mino.
ohatrany hoe tsy mahita ninninina, hitanao ilay fitaovam-piadiana eny ampelantanany fahavalo. Ohatrany hoe Mosesy nahita ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra teny ampelantanany Farao, fa Mosesy tsisy ninninina fa tehana. Zay ny azy. Fa le ry nefa tena armure be sy tena armement be. Dia zay le hoe tsy mandeha amin'ny fahitana isika, fa mandeha amin'ny finoana. Fa ambadika nisika ohatrany tsisy ninninina iny, io lazainy tenin'Andriamanitra io ho antsika izay mino inona ny zavatra vonona. Kiteo amin'izay ny akaikina afaka courage amin'izay ianao hoe. Ohatrany misy teny le izy hoe fanaraka amin'le izy. Amen. Rehefa ianao mandeha amin'ny finoana zany mila mipetraka ao anatiny hoe inona zany zavatra vonona amin'ity za mandeha amin'ny finoana ity. Tena indray andro andeha hody akaty Antananarivo zay avy any atsimo any, dia nisakanan'olona ao ambony ao misy dahalo be manakana, dia sakanany hazo ny arabe miaraka amin'ny basy be ry zareo ao. Dia miverina daholo le taxi borosy avy any, dia eo zay miandry, eo zay miandry. Nisy miaramila be miaraka amin'ny basy, nandeha tonga dia nandeha tamin'ilay 4x4 dia lasa. Dia angamba efa nisokafana izay, dia eo samy tsisy mandeha daholo. Farany amin'izay dia hoe ndao rangaha andeha fa tsika mino an'Andriamanitra. Velomina ny teomobila dia lasa. Dia ny ao anaty eo dia hoe hitantsika entiny anaovan'i Jesosy azy. Mbola tsy nanary antsika izany Jesosy fa alefa azy. Nandeha. Rehefa tao ambonimbony tao, ay nakasisiny le miaramila miaraka amin'ny basy fa tsy nanohy lalana. Dia ahoana tohizana sa tsy tohizana? Jesosy rangano tokontsika fa alefa. Nandeha zay nanaraka daholo ny tomobila tao aoriananay tao, mbola vao nahitanay nandeha. Alefa. Rehefa tonga tao amin'ilay toerana, satria fantatra hoe eto mihitsy n'ilay toerana, misy tetezana zay fanakanandry zareo, fa tsisy ninninina le izy. Tsisy n'izy. Zazakely ery ambony tendrombohitra ery zay no mijery manao ohatran'izao fotsiny, fa reny moa zany fomba fiadindry zareo any reny. Fa tsisy ninninina le izy. Fa zay ny narabany olona ohatry ninona rehefa afaka an'le izy. Ohatrany hoe zay reny ny bobo be siny. Nefa zay raha tsisy basy anankiray, tsisy fiarovatratra, tsisy inona, fa raha nisy bala avy any dia samy vita. Fa dia Jesosy nitoky. Jesosy rery. Tsy haiko hoe misy zavatra atrehana ianao. Tsy nenahy zany no ohatry ny ahoana, fa nenao misy zavatra atrehana ianao io. Dia ahoana fomba hiatrehanao azy? Efa voasoratra fahitsika tsara le Luka 21:15 hoe zany anome anareo vava saina izay tsy azony favalo resena. Vava saina. Zany hoe le zavatra inonao ao anaty ao zany izy io helinao avy amin'Andriamanitra. Androany zao tsika miaino. Dia voalohany manaiky ve ny sainao sa tsy manaiky an'le izy? Voalohany aloha zao dia eto aloha zany dia pasteur tantely ny tafajoro hoe dia tsy maintsy miaino ianao. Dia na inona teneniny eo dia lasa miaino aloha ianao. Fa ao anatin'ny sainao ekeko zany na hoe zany kosa aloha tsotra mihoatra loatra kosa zany teny amin'ny pasteur zany. Dia manomboka manakana ny ao anatin'ny sainao dia lasa tsy miditra, tsy mitohy intsony iny. Fa raha mbola misokatra foana ny sainao, mety amiko zany, ilaiko zany, zay koa mety amiko. Dia iny manaiky iny sainao dia lasa milatsaka ato anatin'ny fonao le izy. Ohatr'izay ny zavatra rehetrarehetra fampiarana eny amin'ny vatantsika eny. Raha vao manaiky ny saina dia lasa manomboka milatsaka ao anatin'ny fo. Dia ao amin'ny fo no inona. Dia rehefa tafiditra ao anatin'ny fo mety amin'izay nalazain'ny vavanao ary. Amen. Dia mila zany tsika ao anatin'ny saina disponible le izy. Ary rehefa feno ao anatinao dia resao indray le izy, avoay le izy. Ary aza vela isy teny zavatra mifanohitra amin'ny finoanao zany, fa teneno le izy. Zao io, zao ny zavatra misy, zao ny zavatra hitranga. Dia eo misavoritaka daholo, aiza koa zany fa misy inona misavoritaka eo ny olona rehetrarehetra. Avy eo lao any alao amin'izay.
vitany ianao zay avy ny teny tao anatin'ny sainao dia tao anatin'ny vavanao teny dia ialao rehefa avy eo raha tady sakoroka valao sakoroka any fa any amin'ny vokatra indray tsika mifampitady rehefa mivokatra eo vagaka ny olona zavatra impossible angeny tenen'le rangahy iny zavatra tsy takatry ny saina iny nefa rehefa avy eo ohatriny iny ny zavatra nitranga tena mila zany jeronareo zay le ndray sampanompon'Andriamanitra hoe saintsaina ao anatin'ny saina zavatra tia tany zao dia ny hitan'ny masontsika ny reny sofina ny kasian'ny tanana zay mety hoe tsiro mety ho rezy ny 5 sens zay fofona mety ho re zay reny rehetrarehetra reny raha reny ny tafiditra ao anatin'ny saina dia latsaka ao anatin'ny fo dia lasa reny ny zavatra inona sy iainana dia nefa Andriamanitra tsy te hametra antsika eo fa te hampiakatra antsika ambonin'izay satria eo ny asan'ny devoly eo amin'ny fahatsapahantsika eo amin'ireo zavatra misy hita maso ireo azony devoly lalaoviny ireo dia anakorontanany antsika fa miakara ao amin'ny sehatra ambony kokoa inona ny lazain'Andriamanitra ny n'Andriamanitra ny marina afaka miteny amin'izay ilay vehivavy rehefa avy eo hoe tsara foana izy ka tsara ihany izy satria zay ny tao anatin'ny saina sy ny tao anatin'ny fony hoe zay no azon'Andriamanitra tao vitan'Andriamanitra zany tenenile izy inona ny zavatra vitan'Andriamanitra fa azona fa tenenina mialoha ary ianao miteny azy mialoha mampifandray ny fahatatairahan'le izy amin'ny fiainanao sy ny fahamarinany lazain'Andriamanitra efa miteny amin'Andriamanitra ianao fa mety amin'izay alefasa amin'izay le izy Andriamanitra dia efa miteny amin'ny olona ianao fa miannonce hoe zao ny prochainement ny film dia amen meo prochainement ny olona toy ny akaikinao mba lazao am'le film hitranga hoe mba mila miomana angeny olona amen fa rehefa manao an'izay zavatra izay ianao dia ho hitanao fa Andriamanitra miditra tsehatra ao anatin'le izy amin'izay dia Andriamanitra miaino an'izay lazay mivavanao hoe saika izany ny vonina ao anatiny ho ataontsika amin'izay le izy amen eo zany le manomboka miavaka kely amin'le fiainan'olona andavanandro ny olona tsy miteny zavatra tsy sura aminy raha tsy efa hitany matahotra izy hoe sao dia lazaina hoe mpandainga fa ianao mandeha amin'ny finoana afaka miteny izay inonao amen misy olona zany tena efa zatra n'izany dia ndraindray ny olona efa tsy ihany nange rehefa miteny izy dia bon zay nefa ny azy mandeha dia misy vokatra mandeha dia misy vokatra mitoy ihany fiainana miakatra dia tsika menamenatra hoe aloha rangava sao dia manahirana fa aloha tsy teneniny zany kiteny akaikinao ampiasao ny vavanao milaza zavatra tsara inona ny fanantenana ao anatinao teneno le izy amen nareo hoe afaka mba merina an'izao hoe ty fidiran'ny mpianatra ity dia tsisy problème zao amen avereny hoe ninay hoe io fourniture io tsy problème io ahita ny tanan'Andriamanitra io raikitra ve sa tsy raikitra misy tsy miteny zay zanakay anankiray fotsiny maromaro ny zanakay ao an-trano fa ny anankiray fotsiny dia nilazain'ny mpampianatra hoe le cahier grand format reny 200 page 6 jerenay le karazany firy 15 000 ariary ny anankiray monja dia fa za te hiteny aminao ain'Andriamanitra reto io raha vao mijery io maso io dia io hiteraka fisalasalana sy tahotra fa eo amin'izay ny ampidiro an'ilay finoanao raisitsika Kolosiana 3:7-2 Kolosiana 3:7-2 amin'ny anaran'i Jesosy sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ tany amen zay zany mahita zavatra etỳ tany tsika fa inona ny saintsika
zay ny ambony. Inona ny lazain'Andriamanitra? Inona nefa nitenenin'Andriamanitra? Ny finoana mila mipetraka ao anatintsika. Zay zavatra inoantsika ihany ange no hitantsika. Hatraizany zavatra inoantsika ary. Efa nitenen'ny pasteur teto fa eny fa nahatramin'ny fisian'ilay hoe Jerosalema vaovao. Mino ve sa tsy mino an'izany? Mbola tsy hitany masontsika ilay izy androany. Fa raha mino an'izany dia vonona ao antsika izany. Fa mila mipetraka ao anatintsika izany zay zavatra hoe inona sy inona daholo ny zavatra iainako, inona no apitsiko izay vonona ao anatintsika ilay izy. Dia mila tsika manana an'izay fomba fijery izay. Tesaloniana faharoa toko faharoa dia ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa zahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo rahalahy malala ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany azo famonjena amin'ny fanamasina fanahy sy ny finoana ny marina. Sy ny finoana ny marina. Amen. Donge raha isitsika ny Tesaloniana voalohany toko faharoa 17. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary noho izany zahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo dia tsy niraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina, dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa anatinareo izay mino koa. Amen. Izany hoe ilay tenin'Andriamanitra angeny miasa mahatonga finoana ao anatiny. Ilay tenin'Andriamanitra tafatoetra ao anaty. Ary tena te hilaza aminareo fa rehefa mifampiresaka reny, rehefa misy fifampahirezana reny, tonga dia henonao be. Ty olo ty tena mandray be an'ilay zavatra resahana. Dia tonga dia fantatra be zao ny zavatra hitranga amin'ny olona eo. Dia misy olona indray mila fampahirezana dia mifampaherena. Fa tena ohatrany hoe enono ve zany? Indraindray tena hoe mibahana be ilay olana ao anatiny dia tsy voarain'ilay teny dia ahoana re? Dia mivavaka ho azy ianao Jesosy. Vangy hoany iny olona. Fa misy olona tena mbola voalasa ilay teny, enona hoe tena ala voale tonga dia azon'ilay izy, tonga dia hitanao misy zavatra mitranga any amin'ny fiainan'iny olona iny izay. Fa ilay teny ny fototra iorenan'ilay finoana, ary ny famarinan'ny teny no mampiainga an'ilay finoana ao anatin'ilay olona. Izay saintsaintsika ny miditra ao am-pontsika, ny fahatsapana rea hita tsapa fofonina nandraman'lela, izay nitenenin'ny dokotera, izay vaovao, izay resahan'ny mpiray vodirindrina, izay resahan'ny namana rehetrarehetra, reny koa dia azo raisina sy ainana rehefa avy eo, fa asoa sa tsy asoa. Fa Andriamanitra miteny hoe misy zavatra hafa tokony fatohanao fa tsy reny. Ilay fahitana ilay problème io nge miatra amin'ny nofo mihitsy ilay problème, dia enao hoe tena tsy sangisangy izy ity fa tena problème. Kanefa ao anatin'izay zavatra eo ny tonga dia hialana aingana. Tsy mifatotra ao anatin'izay, tsy voafetra an'io Fa raha manaiky ho voafatotra izay dia vesarana iny dia miamidina. Farany tsy mahita masoandro tsony ianao avy eo fa tavela ao. Tsy tantarako izany. Averena hoe tsy tantarako izany hoe. Za indray mijery ambony hoe. Za misaina ny zavatra ambony Amen. Na miaraka eny fa mialay eo foana dia mijery ambony. Ahoana aiza ny programa Jesosy? Aiza ny alehantsika? Inona indray no mitranga androany? Ahoana ny olona samy misepotra ny problème fa tonga dia hiala ho aingana dia jereo eny ambony. Amen. Amen. Ty misy tenin'Andriamanitra anankiray milaza an'ilay izy Timoty 1:9-12. Ilay izy ka hiady. Timoty 1:9-12 amin'ny anaran'i Jesosy, miady ny ady tsara ny finoana.
zay kely izy azony ny fiainana mandrakizay ho amin'izany ny atsonanao koa sy nanaovana ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Amen. Ay le izy ady ilay miala amin'ny fahatsapana, ilay miala amin'ilay zavatra nampianarin'ny prof de matematika anareo reny, le miala amin'ilay logika rehetrarehetra tany ampianarina sy teny rehetrarehetra reny, miady mihitsy ianao. Za dia miady amin'ity tenako ity, tsy hijanona eto fa ino izay lazain'Andriamanitra. Amen. Kiteny eo akaikinao eo hoe afaka miady ianao. Rehefa eo hoe dia afaka mampiakatra vozon'akanjo ianao satria komba io. Amen. Zany hoe tsy le piray vodorindrina aminao ny anaovanao komba, tsy raha miseny anaovanao komba, fa ianao mba hiditra ao amin'ilay finoana. Amen. Fa tsy variana eo amin'ilay zavatra mitranga. Eo re miady eo zany Andriamanitra miteny hoe miadia amin'izay. Eo zany ianao tokony miditra hoe ndao ary alefaso hoe. Amen. Ary azony ozy izy azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany kay ny atsonanareo sy nanaovana fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona. Ny tena malasasainao anatin'ilay teny dia zany hoe ho amin'izany ny atsonantsika. Eo le izy. Natsona n'inona ianao? Iady ny aty tsara ny finoana. Amen. Mahireza daholo ny tsirairay avy. Manoloana n'io zavatra trehanao io, za mahita hoe ny problème zany tsy manana toerana aminao tsony araka lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo, fa zao fotsiny ianao miady mba hiditra ao anatin'ny position'olona mino ianao. Orpino kristiana tahiny Jesosy nareo. Raha vao misy miteny aminao hoe pino kristiana dia zanao mpiady za mpikomba, za vonona amin'izay mitranga eo. Amen. Indray ane gravy ary io stress io zay rehefa tonga vadika indray nitorytenin'ny paster zany. Misy olona anankiray ty zavatra ty tokony atao zao lasa amin'izay manomboka miantso ny olona rehetrarehetra hoe ny olona rehetrarehetra atsonao tokony anatanteraka an'iny tsisy joignable na anankiray. Dia eo ianao mbola mikely ahoana zany mila vity eo anatin'ny atsasakadiny. Mbola eo pieritreretana an'iny ianao midina indray ny anankiray fa tiako tokony vitaina. Eo indray ny ahoana ny fomba natanterana an'iny, ianona sy anona tokony manatanteraka an'iny, tadiavina reny olona reny mbola tsisy eo daholy. Iny nefa tokony vitainao anatiny adiny iray. Dia ao anatin'izay ianao zany dia miodina be ohatr'izao ilay machine eo pieritreretana an'izay midina indray ny teny hafa avy any. Ny anona indray tokony atao an'izao manomboka mibotsina ohatr'izao. Dia ny ahafantaranareo hoe stressé paster tantely menamena ty sofony ty zay. Tsy mena tsony eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Io arisy fa mena ozy madame. Misy zavatra trehana mafy. Tadidiko misy fotoana tao anatina fotoana korotandrotana ny firenena dia manana ministra izahay ao. Dia le ministra mampivory anay ny maraina. Zao ny ataonareo, zao. Eny tompoko voray tompoko tanterana eo mpanaovana an'iny miditra avy andray ny ministra apetraka ny fitondrana vaovao. Teny zavatra mifanohatra tanteraka amin'ny io fitainareo. Eny tompoko. Dia tanterahanao le anankiray dia tanterahanao koa le mifanohatra amin'le anankiray. Eo pa tena io ahoana ary izy zany. Fa io fiainana ety ambonin'ny tany io hiteraka izay stressinao ny tanjony. Izy ozy izy avy mba hangalatra, hamono andringany, hangalatra ny fiadanana voalohany indrindra. Dia ripany mihitsy rehefa avy eo. Avelana tsy tavela eo aho hoe. Tsy tavela eo aho. Za hijery ambony amin'izay. Za hisaina ny zavatra ambony amin'izay. Amen.
amen. Ohatr'izay na tonga an'ilay vehivavy miteny hoe tsara ihany izy ka tsara ihany izy satria fantany fa zay ny résultat final. Zay résultat final eo manomboka tenen'ny vavanao feno eo anatinao zao ny zavatra tiako hitranga, zao ny zavatra tiako hitranga. Mba hitanareo ve ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao zay ao anatin'ny fonao zay tianao hitranga ke tian'Andriamanitra ho atao. Any amin'ny Salamo milaza an'izany tanteraka zay iriny fonao izy. Tian'Andriamanitra ho tanterahany zany. Fa voalohany mila tsika manana an'ilay fanantenana velona ao anaty. Iny ilay certitude hoe fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Inona ny antenainao dia mahatokiana ilay izy. Le hery rehetrarehetra fandresan'Andriamanitra tamintsika teo iny. Andao ange jerentsika ny ao amin'ny rehefa hoe miady ny ady tsara dia Isaia 28:16. Isaia 28:16. Amin'ny anaran'i Jesosy dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro za no efa nametraka vato ao Ziona dia vato voazahatoetra, vato tsara izay fehizoro voaorina ho fanorenana mafy ka tsy mba ho taitra izay mino. Tsy anina izay mino hoe tsy ho taitra izay mino satria efa misy vato naorin'Andriamanitra eo fehizoro Jesosy io. Jesosy io ho atsika mpino kristianina kitino eo aza taitaitra hoe aza taitra ianao hoe ndraindray mbola misy mandondona mba vaty iza ndray zany inona ndray re kitino eo aza taitra zany ianao. Sao dia amin'ny fahatairana no atapahany lalandra dia tsy hita fahasoavana. Tena afaka mitondra eto tsika. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ka tsy mba ho taitra izay mino satria fantany fa anao an'izao io dia ilaminao ohatr'izao. Na tsy fantany hoe ahoana ary lalana hatongavana any fa fantany fa mahatoky ilay miantso azy dia tsy maintsy todiany io. Amen. Sekoly famahana ny olana vahany olana andra. Amen. Amen. Isaia 26:3. Isaia 26:3. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Amen. Aza miovaova ao anatin'ilay izy. Ohatrany hoe nandeha ilay fotoana, nandeha ilay fotoana dia tsy tonga ilay izy. Tena angamba salao zany hijanona any. Ay tao am-pon'Andriamanitra foana Jaona ho an'i Zakaria. Ka nanandrasana tany amin'ny 25 ans efa ry amin'ny retirety vao tonga Jaona, fa tonga Jaona. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Avelao handeha ny rivotra. Avelao zany avelao handeha ny rivotra hoe. Avelao handeha ny tafiotra hoe. Avelao handeha ny onja hoe. Fa ny za ino. Za tsy ova fa za ino. Amen. Tena aorenao anatinao izy zay zay. Rehefa misy miteny hoe mpino kristianako zayko inona ary le mampino e. Mpino kristianina dia nefa dia hoe mitsoka kely ohatrany tato ratsy atindray ohatrany gravy lalindalina tsy miovaova tsika zay. Na dia hitanao ohatrany lasa saina kely tsy mety kely vao mangingina eny fa tady diova finoana be zay ny ao anatiny eo ao io tsy ova zany. Za mahita anao tsy miovaova zany. Za mahita anao tsy mitsoka zany. Za mahita anao fa na inona mitranga eo ninao ihany ianao. Amen. Zao miziriziria amin'ny finoana. Eo tsika afaka manenjana tsara. Fa tsy amin'ilay zavatra anankiray ary no miziriziry fa ao finoana. Amen. Dia jereo tsara faharovan'Andriamanitra amin'ny fiadanana tanteraka aloha voalohany. Misy fiarovana fiadanana tanteraka manarona anao anatin'izay satria matoky anao izy. Halleluja.
ny inona moa zany ny finoana zany a mila atao exercice, mila manao exercice tsika dia atao foana. Matetika rehefa misy problème be atrehana dia mila mampiasa finoana, fa rehefa mba tsisy problème be dia mba mitonitony kely hoe aleo aloha mba calme kely indray, aleo calme kely indray. Nefa ny tian'Andriamanitra tsy hoe raikitra ny jeu des îles dia kotrana be, fa rehefa tapitra amin'izay ny jeu des îles, alefa azo aty amin'izay ny pizza folo anaovana anazy dia mibotsina be ny kibo, dia rehefa raikitra ny compétition manaraka tsy lasa tsony. Fa ianao zany mila mikotrana foana. Tena mode de vie zany le finoana ny tian'Andriamanitra ho resahana. Rehefa tsisy problème be ampiasana finoana, ampidiro indray ny vision ampiasana finoana. Ampidiro indray ny hoe za manana tanjona ohatr'izao, nofinofo ohatr'izao hoentiko ao amin'Andriamanitra, alefaso indray. Aza variana mipetraka ohatra ny hoe calme zao dia tena ery ambony fauteuil dia asiana TKO dia avy eo dia milamina be. Mampiasa finoana. Aza vela ny finoana fa ampiasao dia mifankazatra amin'io ianao rehefa avy eo fantatrao tsara. Ary na miditra ao miresaka fanotronana milamina be aminao anatin'ilay izy avy eo. Donc jerentsika raha misy problème dia mampiasa finoana. Raha tsisy problème dia aza hoe milamindamina eny, fa tena mila atao exercice foana zany, mila atao entraînement dia mila ampiasaina foana. Rehefa tsisy problème dia reny fikasana ao anatinao reny indray ampiasao finoana avy eo. Milan'izany ange jereo tsara raha mba hitanisa kely fotsiny hoe mikasika ny zanaka zao ohatra. Amin'ny fitaizana ny zanaka misy zavatra maromaro ao samy lamina be fotsiny. Mandeha ho azy tsisy olana. Ho an'ny professionnel amin'ny fitaizana eto dia mahita hoe mandeha ho azy. Misy zavatra maro mila ampiasana finoana ao. Ny fianarany ankizy, ny tsy haiko ny ao miresaka ny ao atokantrano, ny amin'ny hoavy rehetrarehetra, tena ohatr'izao fotsiny ve sa misy zavatra tokony mba hovaina indray amin'ny rapitso natao hoe fiainana andavanandro ary. Tiany salon anay tamin'ny 30 taona. Io izy io. Ny ao anatin'ny tokantranonao mila misy zavatra ampiasana finoana ao. Ny amin'ny asa, ny amin'ny fifankatiavana, ny amin'ny fiarahamonina, ny amin'ny fanatsarana ny zavatra misy rehetra ao, ny amin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano, ny amin'ny fomba tokony iarahana amin'ny Jesosy. Indraindray ianao fa tena vonina be fa tsy voatery ohatr'izay ny ritme rehetrarehetra ao anaty tokantrano. Mila finoana be dia be zany. Mila finoana natao hoe ahoana tena ialako amin'ity ota ty. Mila mino aloha voalohany indrindra. Za afaka amin'io, fa raha ianao tena za tena ohatrany tsy tafatsony, tena tsy mety. Fa mila mino ianao za afaka amin'io mahery ny Andriamanitra. Ty ny eo akaikinao mampiasa finoana. Mampiasa finoana. Na amin'ny zavatra personnel anao, na amin'ny asa fanomponao, zao aso moana azo atao izy ty pasteur fa tenendro tsy azo atao fa trika zao manangana centre any. Teniteniko aminao dia mampiasa finoana. Mety mba ao anatin'ny fonao za mba te hanao an'izao amin'io centre io. Dia mampiasa finoana ao anatin'ilay izy. Fa za milaza aminao fa zay ao anatin'ny fonao tiana mba ho atao any sitrak'Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra amatsy anao anatin'ilay izy. Fa zao mampiasa finoana. Amen. Inona ny zavatra mety ho hita ety ambonin'ny tany resaka fahasalamana, resaka harena, resaka fanarahana sitrapon'Andriamanitra, na ny resaka atao hoe Jerosalema vaovao zany ary
zay zavatra tsy eo amin'ny fiainanao nefa mety hoe irinao zany rehetrarehetra zany ndray lay lazain'ny Hébreu 11 hoe izay ampiseho ny zavatra tsy hita ho tonga hita. Zay zany dingana faharoa ao anatin'ny finoana, misy zavatra tsy hitany masonao mihitsy eo dia ianao no mitondra an'ilay izy avy any amin'ny tontolo tsy hita ho tonga eo amin'ny tontolo hita amin'ny alalan'ny finoana ao. Fa zao izay zavatra mety ho saintsainao sy mety ho irinao ao amin'Andriamanitra dia za milaza aminao fa efa vonona le izy, efa eo le izy, fanjaranao fotsiny mampiseho azy ho hita maso ao. Fa mila fahatokiana lehibe ao anatintsika andeha ao anatin'izany lalan'izany. Koritiana faharoa toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo. Koritiana faharoa toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy mijery ny hita zahay fa ny tsy hita, fa ny tsy hita dia fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Amen. Dia mila tsika manomboka mijery andreo zavatra mbola tsy hita eo amin'ny fiainantsika nefa ao anatinao hoe tokony ho hita eo amin'ny fiainanao. Hatramin'izay hoe andovana ny fiainana mandrakizay zany. Dia mila manomboka mijery sy mahita an'izany tsika amin'izao. Kolosiana toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Izy zay resantsika zay? Jesosy zay. Jesosy zay ny fototra iorenany zany rehetrarehetra zany, Jesosy rery ihany. Ny tompony finoantsika sady mpanefa azy, Jesosy rery ihany. Zay ngamba ny tenin'Andriamanitra fa tapitra ny fotoana fa zao ampiasao isan'andro ny finoana ao anatinao. Aza vela mipetrapetraka fa aoka hifankazatra amin'izany fa ho avy Jesosy dia hijery hoe misy finoana ve ao amintsika. Dia amin'izay fotoana izay mila hitany disponible ary tena zatra entraînement ary bokona tsara ny finoanao. Amen. Amen. Kitio ny eo akaikinao, ny olanao hoe resy io satria lehibe ilay ao anatinao. Amen. Ary efa nandresy andreny rehetrarehetra reny. Amen. Andao hitsangantsika hivavaka. Jesosy misaotra. Misaotra tompo fandroany ianao namerina taminay indray. Fa ombadiky ny fanapahana hevitra ino famonjena, voninahitra ao, hery lehibe sy goavana, fandresena, fandrosoana, voninahitra ao. Apetraka eo am-pelantananao. Izay azavela anisan'izay mamoy fo, fa ataovy anisan'izay manana fanantenana izay ary hijoro amin'ny fanantenana. Apetraka eo am-pelantananao ty herinandro ty tompo, reo ny vahoakanao izay miaino anty afatra androany ty angatana amin'ny anaranao Jesosy. Hanomboka hanazatra finoana indray, hanomboka ho zatra ary akafi mampiasa finoana, azo fafinaretana ao anatin'ny fampiasana finoana ary hanomboka hiaina amin'ilay teneninao hoe ho amin'izany ny antsonanareo. Tena hoe zatra miaraka aminao Jesosy, mahita sitraka aminao zay raha nisan'ny mino. Saotra Jesosy. Na inona ny olana trehan reto mpiara-manompo rehetrarehetra reto dia ampianaro izy hijoro manoloana izany. Ampianaro zahay ahay mitondra tena manoloana izany. Tsy hijery ambany fa hijery ambony. Feno fahatokisana ao anaty fa mahery ny Andriamanitra. Ho anao ny haja, anao voninahitra, anao ny dera mandrakizay amin'ny anara mahery ny Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be handray mpanompo an'Andriamanitra.
amin'ny famaranana ny fotoana raha toizantsika nitehaka andray ampifalian'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo fampijery ao anatin'ny tsikitsiky izy dia atolotra antsika azy ny micro voninahitra ho an' Jesosy. Alleluia, mahazo toerana vetivety ary hidirantsika ao anatin'ny fanatazana amin'ny fanatitra. Ny filazana dia tahak'izao manarak'izao hoe androany ny sekoly famahana olana dia rapitso sekoly fanasitranana. Amen. Amin'ny larobia sekoly fitahimpana sy fanambinana ho an'ny tsirairay avy sy nisa-tokantrano dia mitambatra daholo ihany. Amin'ny zoma amin'ny 4 ao amin'ny trampokin'olona Analakely, zoma fanotronana, ary sabotsy maraina amin'ny 7 maraina trampokin'olona Analakely ihany dia fotoana communion. Mahita ako fa efa mikarakara Jesosy, matoa izy mandefa ny teniny dia hanao zavatra izy ary tsy mivoana amin'izay teniny teneniny ny zavatra ho ataony eo. Mihoatra tsy ferana fa nilatsaka aloha tsy possible. Amen na zaro ny finoanao aza mitsoka miombona tsara amin'i Jesosy satria ny finoana dia mifamatotra amin'izay nitenenin'i Jesosy izay ihany. Ny finonom-pona tsy miasa fa mifamatotra amin'izay nitenenin'i Jesosy. Inona ny tenenin'i Jesosy dia ahoreno amin'izay nitenenin'i Jesosy dia ndao hetsika mifanaraka amin'izay nitenenin'i Jesosy. Saintsaino velomy ao anatin'ny fonao dia rehefa marina ao anatin'ny fonao dia confesseo amin'ny vava amin'izay satria nitenenin'i Jesosy iny dia mety io. Amen. Mahita fa milamina ny zavatra rehetrarehetra, ny olana rehetrarehetra dia mivaha amin'ny anaran'i Jesosy. Io zavatra atrehanao io ary ao finoana minoa an' Jesosy dia mety io. Amen na mazava be ny tenin'Andriamanitra teo midira ao amin'ny lasan'Andriamanitra dia makanesany amin'ny omegan'Andriamanitra, izany hoe mijanona ao amin'Andriamanitra zany dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Dao tsika hitsangana, dao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoanandroany. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay, mankasitraka anao zahay Jesosy fa niresaka taminay ianao androany. Misaotra ray ny amin'ny teny izay nampitondrainao amin'ny mpanomponao, manaitra anay ny amin'ny ampiasana ny finoana Jesosy. Iombona aminao satria ianao ilay tompon'ny finoana, ianao ny mpanefa izany. Tsy hiala amin'izay niteneninao fa nazatra ny finoanay isan'andro satria izany no ady ny entsoinao anay dia hiady ny ady tsara ny finoana Jesosy tsy hitaraitana miepaka, tsy hiemotra mpandehanana fa androso miaraka amin'ilay finoana izay nomenao anay. Misaotra Jesosy fa velona ny finoanay amin'izao fotoana izao ary manana antoko izay fa ninona ho atrehana ka mino anao zahay, mandroso miaraka aminao zahay dia tsy maintsy mivany anaran'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raha eo mankasitraka fa ny vahaolana dia efa nataonao zany. Ianao ny vahaolana tsara indrindra ho anay ary nomenao ny ady, nomenao ny fiadiana dia ny finoanay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hiala eto izay Jesosy dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy. Ninona olana atrehan'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy dia tononoko fa efa mivazany. Tononoko fa efa mivazany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mifanena amin'ny vahaolana ny tsirairay avy satria ianao Jesosy ilay vahaolana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia ho tafatoetra. Ary rehefa Andriamanitra ny miombona aminao, rehefa tsy misaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy hisy olana na halavo an'Andriamanitra izany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fisokafana, ny sofinao amin'ny fihainonan'Andriamanitra. Azy izay tenenin'Andriamanitra dia inonao 100 isan-jato. Dia rehefa mandroso ianao miaraka amin'izay nilazain'Andriamanitra, na ranomasina mena dia misokatra izany, na Lazarosy maty efaranao am-pasana dia mitsangana izany. Ninona lalovana dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa mivazany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao zaraintsika ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao antsika rehetra. Amen. Azadino rapitso maraina ny fotoanantsika eto amin'ny super U Analakely miaraka amin'ny pasteur Rodolphe Dafiniarivo. Tain'i Jesosy daholo tompoko.